Aleloia, mbola faly miarabanareo eran-tany aho anio alarobia 12 ny volana febroary 2025. Ry ava-malala ao amin'ny tompo, anio aho dia anambara fijoroana vavolombelona foy zany momba ny amin'ny délivrance zany izay nataonay zany tao amin'ny Toby tany Antananarivo. Ny zavatra ray zany zavatra niseho tao anatin'ny devoly izay noroaina zany tiako zany ampafantatra anareo eran-tany mba hiambenanareo zany, hiambenanareo hoe olona manao ahoana moa no tokony anao délivrance anao, ary koa olona manao ahoana ny amin'ny mpitarika ara-panahy zany hoe pasteur io na bishop io na mpaminany io na mpiandry io na inona zany placen'ilay olona amin'ny hoe ara-panahy, ambara hoe ara-panahy nefany mety tsy tena ara-panahy izy ireny, zany hoe mety tsy tena araka an'Andriamanitra izy ireny. Ry havana, zava-miafina ny zavatra asehon'ny fanahy masina rehefa tena ao aminy isika, ka mangataka anao aloha zako hiara hivavaka amiko ho ametrahantsika izao fotoana izao eo anatreni Jesosy Tompo ary mangataka ny fitariany satria izy no tompony asa ary izy irery ihany no tokony hasandratra ary tokony hisaorana amin'ny zavatra rehetra. Hiara hivavaka isika Tompo. Jesosy Tompo malala misaotra makasitraka anao, mideranao aho Jesosy eny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao. Mangataka aminao aho Tompo, aoka anao Jesosy hiditra an-tsehatra Jesosy io amin'izao ora sy fotoana izao Jesosy malala satria anambara ny fahatsaranao aho, eny anambara amin'ireo vahoakanao eran-tany aho Jesosy mba hifoazana izy ireo tsirairay avy. Ka mangataka aminao aho Tompo, afenao ambany tana maherinao Jesosy, rakofy amin'ny ranao izahako sy ny ankohonako Jesosy malala oka anao Jesosy hiaro ahy Jesosy ka nifandriky ny fahavalo dia tsy hanakery tsy hara-pahefana amiko izany. Jesosy malala arovy koa ireo zanakao tsirairay avy eran-tany Jesosy, ary mangataka ny fanahy masinao aho Jesosy, oka ny fanahy masinao hitari-dalana ahy, oka ianao fanahy masina no hiteny amin'ny alalako satria mpiasanao aho, kely sy bitika eo anatrehanao. Ka mitenena fanahy masina raisy ny contrôle ny tenako manontolo satria mpiasanao aho, ka mitenena zay tianao ambara ihany oka no avoaka eto. Ka oka koa ianao ampisokatra ny masom-panahy ny olona tsirairay avy mba tena hifoha satria maro ny fandrika izay misy eo alohanay tsirairay avy. Ka mangataka aminao fanahy masina miasa aminay tsirairay avy ianao fanahy masina malala ka miny anaranao koa Jesosy no andidiko sy androako ny asa maty Satana, zanatsipika izay mitady alefany, ny plan rehetra izay ataony Losifera amin'ny fivirinany ambadibadikany izay mitady hamely anay dia tsy ambininy izany, fa roahako ary potehako amin'ny anaranao zany zavana zay tamin'ny ranao mahery dia adorako amin'ny ranao zany Jesosy, ka tsy manakery tsy manam-pahefana amin'izay satria fa resy ny favalo ary potehako amin'ny ranao zany Jesosy, afatotra amin'ny ranao ary etsipany andavaky ny hery zany amin'ny Jesosy Nazareta, satria anao Tompo no mpiady mahery, ianao no mpiambina anay, ianao no manda afo Jesosy malala ianao lay afo mandevina ny fahavalo rehetra ary mandefa izany any amin'ny elo. Ka misaotra anao Jesosy oka ianao Tompo malala no hisandratra, misandrata Jesosy fa izaho kosa dia nitry tena ambany dia ambany tahaka ny tenin'ny Jona mpanao batisa hoe oka ianao hitombo fa izaho kosa dia hihena. Ka misaotra Jesosy ny voninahitra dia ho anao irery ihany hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny aromandrakizay dory. Misaotra Jesosy Aleluia, amen. Ry ava-malala ao amin'ny Tompo, ny tenin'Andriamanitra dia fantatsika tsara ao amin'ny bokyny Jaona 5:5-7 dia manambara hoe tasy vakintsika Jaona 5:5-7 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Koa raha ny zanaka no ahafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo, amen. Ry havana, ny ten'Andriamanitra manambara hoe koa raha ny zanaka no ahafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo, amen. I Jesosy mihitsy no afaka manafaka antsika, izy irery ihany no tokony anatonantsika hanafaka antsika. Ny olana nefany dia maro be, isika olombelona, za koa teo aloha toy izany mitoky amin'ny olombelona tahaka antsika ihany, dia rehefa ohatra ka tonga ny olana amin'ny fiainantsika na koa mandeha mivavaka isika dia indraindray ilay mpanompon'Andriamanitra no hita no i Jesosy ilay Andriamanitra. Ry havana, mila mitandrina mafy dia mafy isika, mila mitandrina mafy dia mafy isika,
satria tompoko a ny fahavalo dia tsy kely lalana ary ao anatin'ny olona hoe atao hoe mpanompon'Andriamanitra, atao hoe mpanompon'Andriamanitra raha tena mpanompon'Andriamanitra marina ilay olona satria indraindray anarana fotsiny ihany dia ao anatin'ireny indraindray koa isa-tana no miasa. Mila mitandrina mafy isika tompoko. Ny ten'Andriamanitra izay Jesosy mihitsy no niteny azy ao amin'ny bokin'ny Matio 7:1-20 ka hatramin'ny 7:20 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ovakiko ny teny dia aoka ho tsapanao fa ny Tompo zany efa mampitandrina antsika sahady tamin'izy tetỳ ambony tany, efa nampitandrina antsika zany izy. Dia hoy ny teny ovakiko amin'ny anarany. Matio 7:1-20 ka hatramin'ny 7:20. Tsy izay rehetra miteny amiko hoe tompoko tompoko no hiditra amin'ny fanjakany lanitra, fa izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra. Maro no ilaza amiko amin'izany andro izany hoe tompoko tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay? Tsy efa namoaka demonia tamin'ny anaranao va izahay? Ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay? Dia ambarako amin'ny maromarina hoe tsy mba fantatra akory ianareo hatrizay miala amiko ianareo tsy mpanao ny marina. Amen. Hitanareo zany. Jesosy zany no miteny eto. Jesosy zany no niteny eto hoe ho isy olona anao aminy hoe tompoko tompoko nefa tsy fantatry ny tompo akory zany izy ireo. Ary koa zany anambara hoe efa naminany tamin'ny anaran'i Jesosy zany. Ary koa efa namoaka demonia koa tamin'ny anaran'i Jesosy zany. Ary koa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaran'i Jesosy. Ry havana nefa tsy fantatry ny tompo. Tsy ho fantatry ny tompo rehefa tonga ny fotoana. Ry havana zava-doza izany. Tsy hoe koa ny tompo hoe tsy mahafantatra hoe enao raha anona ane iny, fa zavatra ambarany dia hoe tsy azy akory enao, fa tonga dia any amin'ny afo be. Mila mitandrina mafy dia mafy isika tompoko. Mila mitandrina mafy dia mafy isika satria ho maro ny ho taitra rehefa tonga any amin'ny elo. Ho maro ny ho taitra rehefa tonga any amin'ny elo. Engany mbola isy ny fotoana hibebanao amin'izao izako ny teny izao. Mibeba tompo satria ho avy Jesosy. Ry havana mila tsika miaro ny lohantsika koa amin'ny izay olona mametra tanana amin'ny lohanao na iza io. Zany hoe olona manao délivrance anao koa zany. Ary mila ihany koa zany isika izay mahatsapa hoe tena hoe ao amin'ny tompo mitandrina amin'ny fametra tanana amin'olona. Tsy tonga dia mametra tanana amin'ny olona maika loatra zany. Ao amin'ny bokin'ny Timoty voalohany no manambara izany dia rehefa avy eo hijoro vavolombelona fohy. Timoty voalohany 5:5-2. I Paoly apôstôly no nanambara ny teny io. Hoy ny tenin'ny tompo ovakiko amin'ny anarany. Aza malaky mametra tanana amin'ny olona na iza ary aza miombina ota amin'ny sasany. Tahirizo madio ny tenanao. Amen. Hitanareo zany. Tsy tokony ho maika ametra tanana amin'ny olona isika izany. Io teny io dia ny tompo mihitsy no tena hoe miteny aminay ao amin'ny ho avy Jesosy momba an'izay. Tena hoe tsy tahaka tamin'ny fiangonana hafa teo aloha mihitsy no fitondrasan'ny tompo ny asany ato amin'ny ho avy Jesosy. Tena hoe mila miaro tena araka ny tenin'ny Paoly apôstôly eto hoe tahirizo madio ny tenanao. Tena zay mihitsy mila mitahiry ny tena ho madio mihitsy. Eto zany ten'Andriamanitra dia manambara ihany koa ho anao izay manaiky foana ametran'olona tanana na iza. Ary ianao koa izay maika mametra tanana amin'ny olona na iza. Ry havana, zavatra niseho dia izao. Nisy olona nafahany tompo izany, ny tompo no manafaka tao amin'ny toby izany tamin'izako tany Madagasikara. Dia teo ampandroana devoly dia ny zavatra tena hoe nahagaga zany no nefa nanontania zany ilay devoly hoe izy ianao no ao anatiny ao. Dia no namaly ilay devoly anankiray anatin'ilay devoly maro be zany satria tena maro be. Mila mitandrina antsika tompoko satria anatin'ny vatantsika olombelona tena hoe trano mihitsy io vatantsika io ary tena hoe idiran'ny devoly maro be raha tsy mitandrina isika. Arak'ilay tena hoe légion. Mila mitandrina isika maro be izany.
dia tao anatin'ilay délivrance zany a dia noho ny efa anatiny zany ilay olona zany hoe izy ianao no ao anatiny ao dia ny teny zany lay devoly tao anatiny zany noho ny efa ela zany a nampiteny zany efa ela zany sy avy teny hoe pasteur zao pasteur le izy pasteur gasy izy io ilay pasteur anankiray mpitondra fivavahana any Madagasikara any no tao anatin'ilay olona ary noho ny aveo noho ny efa nadiadina ilay devoly zany izy miteny io dia nambarany ny momba n'ilay natongavany tao zany tao anatin'ilay olona satria tena niterena mihitsy zany hoe tenanao hoe ahoana no natongavanao tao ry havana tsoroko aminareo tsara fa fetsy ny fahavalo tafiditra ao anatin'ilay hoe mpivavaka tao aminy izy dia izy mihitsy no mitarika ny olo io zany mivavaka any aminazy any ry havana asany maizina izany asany maizina ahoana moa no hoe pasteur ao anatin'ilay olona anatin'ny olona anankiray satria anatin'ny fanaovana délivrance na fametrahan-tanana dia lay devoly nylay pasteur ao anatiny no miditra anatin'ilay olona mila mitandrina isika olona manao ahoana no atokisanao ny amin'ny délivrance anao ary tena hoe no nefa noroahana izy dia ela vao lasa zany lay pasteur no ny aveo anefany mbola misy ihany koa devoly nylay fiangonana mihitsy ao anatin'ilay olona ilay anara-piangonana mihitsy ry havana mila mitandrina isika fa tsy zay hoe fiangonana rehetra kory dia any Jesosy aoka ho tsapanao tsy manafoka fiangonana ao eto fa aoka ho tsapanao fa isika tsiraray avy isambatan'olona no tokony ho tempolin'Andriamanitra isika no tempolin'Andriamanitra tokony hoe miomana ny fanantsika ho any an-danitra fa aza mitoky amin'ny trano fiangonana isika ne no tempolin'Andriamanitra ka raha anara-piangonana sy fombafomba mpivavahana no arahanao dia ho very ianao ho any amin'ny hafobe ny fanahinao na miteny hoe mpaminany io ahoana moa le fomba faminany iny ary ahoana ny fomba mpiainany amin'ny mampaminany azy ahoana ny fomba fiasany amin'ny mpaminany azy ry havana mila antsika manokatra ny masom-panantsika amin'izay fa ho avy Jesosy eo ihany koa ny hoe olona mpanao délivrance fotsiny amin'ny karazam-piangonana izay misy zany olona manao ahoana ny fomba fiainany madio ve ny fomba fiainany sao de mpijangajanga sao de olona mianatin'ny favetavetana sao de olona mpisotro toka sao de olona mpifoka sigara sao de olona tena hoe anatin'ny faharatsiana maro nefa ny tsy fantatrao ry havana mifoaza aoka isika mba tsy ho verimaina foana ny nandalovantsika ety ambonin'ny tany aoka isika mba tsy ho verimaina foana ny amin'ny fotoana foy izay iainantsika ety ambonin'ny tany izao satria rehefa miala eto isika dia ny homandrak'izay zay ray lanitra na zay ray afobe misy témoignage any fa tsy ataon'ny anahako zany misy olona manambara fa misy pasteur any amin'ny elo ary misy olona mpivavaka tao aminy any amin'ny elo miteny hoe noho ianao na tonga anay aty inona tsoa moa no azony izy ireo atao efa very oka tompoka itsika mifoaza fa tianao Jesosy tiantsika ny tompo ka mifoaza amin'izay satria efa kely sady ho avy ny tompo zay tompoko ny anio fa mahereza tompoko mahereza ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany ary ny fiadanana dia ho an'ny olona izay kasitrahany irery ihany amen veloma tompoko